Ya, amin'ny maha-candidat natolotsy Jesosy ahy de tena hoe mpamonjy sy mpanavitra ny tarigetra hoentiko. Zany hoe tanjoko zany hamonjy de hanavitra ary hanafaka de sady hanampy ihany koa. Amin'izao fotoana zao moa zany tenako de manao antsoavo ho anareo mahatra, nareo tsy manana sahirana ara-piveloma, tsy manako hoaniny rehetra. Efa nanangana projet ngeza be aho fanjakam-pisorona. Io projet io zany efa naorina amin'izao fotoana zao de efa afaka miantoka fiainanareo ka miangavy anareo mahatra rehetra, ny mijaly rehetra fa za hiantoko anareo, hiantoko ny sakafonareo, hiantoko ny varinareo, hiantoko ny laokanareo, hiantoko ny sakafo fiainanareo andavanandro raha problemanareo rehetra ka manantona ahy fa za vonona hiantoko anareo ka manao antsoavo ny sahiram-pivelomana rehetra ny tenako amin'izao fotoana zao. Fa efa nanangana projet zaho zao a miantoka vahoaka maimaim-poana. Efa misy olona 10 personne no antofako amin'izao fotoana zao de mbola mitombo izy io, mety afaka ray volana eo reo, mety ho feno 10 000 personnes nefa 3 000 personnes de atofako reo olo reo miantoka sakafondreo, bazariny zareo, fiainan-jareo manontolo mihitsy. Ka izaho zao zany de miantoka fiainan'olona ataoko amin'izao fotoana zao, magnavitsy olo no ataoko amin'izao fotoana zao, manome sakafo olo, manome vola olo, mizara sakafo, mizara vola, mizara zavatra rehetra, menaky, savony sy ny karazany, miantoka vahoaka maimaim-poana ary tsy vetivety fa mandra-pahafatinao hatramin'ny taranaka faramandimby de atofako, azoko atao taratasy zany hoe za de manao fanekena fa hiantoko anao mandra-pahafatinao hatrany amin'ny taranaka faramandimbinao rehetra. Tsisy tambiny, tsisy zavatra laiko aminao fa ny zavatra tiako ataonao fotsiny de hoe manoha anahy fotsiny anao zany de fidinao zaho lany filoham-pirenena. Zay fotsiny zavatra angatahako aminao de hoe tohano zaho de fidio aho mba ho lany filoham-pirenena, zay fotsiny fa tsisy akoatran'izay. Fa izaho de manao fanekena aminao fa vona hiantoka ny fiainanao mandrakizay 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 ka efa miantoka aho zao satria fa marobe le olo antofako amin'izao fotoana zao de mbola manao antsoavo zany za amin'izao fotoana zao hoe iza ny mbola mahatrany, iza mbola mijaly agny fa za mbola manao antsoavo vahoaka foana hiantoko vahoaka ka de manentana anareo vahoaka fa tonga ny mpamonjy, tonga ny solon-tenan'i Jesosy hanafaka anao. Miantoko olo marary maimaim-poana aho, mitsabo marary manao maimaim-poana fa manangana hôpitaly eo amin'izao fotoana zao ary io hôpitaly natsangako io de hitsaboana olo maimaim-poana ao anatiny. Nanangana ekôly ihany koa, ekôly privé, io ekôly io hianarany ankizy maimaim-poana koa ny ao anatiny de nanongana coopérative koa za, resaka coopérative de io coopérative natsangako koa de le tomobily miasa ao zany, resaka fiara miasa ao tomobily de maimaim-poana tsy mandoa frais ny vahoaka. Mbola hitady avion koa za andeha France, andeha andafy any maimaim-poana koa anao aller retour tsisy frais alorako. Zany hoe zaho zany tena hoe voninahim-piadana vahoaka zany, voninahim-piadana zany zaho ty satria miaraka amin'ny Jesosy, fitsaharana nahatongavako eto, famonjena, fanavotana, fanampiana, fanafahana ny Madagasikara. Ka rehefa lany filoham-pirenena aho hiadana ny tanindrazantsika, tsisy fijaliajaliana intsony eto Madagasikara, tsisy fahatrana intsony eto Madagasikara, ho lasa première puissance mondiale Madagasikara, firenena matanjaka ho voalohany eto Madagasikara, eto amty tany ty, ho lasa paradisy Madagasikara. Tsisy raha mpijalijaliana anareo intsony koa fa tena hamoaka bary ny tany, eny fa atapony tendrombohitra aza ho feno vary satria andatsaky ranolorana Jehovahandriamanitra sy Jesosy Kristy ary vokatsy ny tany, hamokatra ny biby, maro ny biby fiompy, ho avy aby ny karazany biby rehetrarehetra. Zany hoe raha tsoroko eto zany tena hiadana atsika, tena hiadana atsika, tena hiadana raha olona, tena ho afaka atsika, tena ho afaka atsika ka fidio mariky natandraza filohan'ny Madagasikara. Zay zany hafatra ka de makasitraka anao nagnaraka zay fanamana soratako.